Alahady fa 7 ny volana janoary 2024. Alahady voalohany ry havana ianantsika amin'ity taona 2024 ity. Alahady voalohany ihany koa izay ianantsika no ny amin'ny vanim-potoana vaovao iainan'ny fiangonana dia ny vanim-potoana ny epifania. Ary alahady voalohany ihany koa ianantsika mivavaka ibanjinantsika amin'ny tompo amin'ny aloha hevitra vaovao manao hoe lehibe ny voninahitra Andriamanitra. Ampitombona aminareo rehetra ny ry havana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aoka iara-itsangana sika ry havana andeha hidera isan'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiara-mamaky ny salamo faefatra amby zato ny andiny faefatra amby roapolo ary mitsambikina amin'ny andiny fafito amby roapolo ka hatramin'ny andiny fafito faraika amby telopolo. Salamo faefatra amby zato raisina amin'ny andiny faefatra amby roapolo ary mitsambikina amin'ny andiny fafito amby roapolo ka hatramin'ny andiny faraika amby telopolo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe endre ny amaroan'ny asanao Jehovah fa endre no nanaovanao azy rehetra. Henika ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady endranao mba omenao ny aniny amin'ny fotoana. Manome ianao dia manangona izy, manokana ny tananao ianao dia avoky ny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia araka ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ho mandrakizay aniny voninahitra Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Pantakana
iombom-bavaka sika ry havana araka izany tononkira izany tokoa Andriamanitro indreto izay tafavory eto an-tranonao misaotra sy mideranao manandratra ny fahalebiazanao manandratra ny voninahitrao le voninahitra hatr'izay ary mandrak'izay ianao tokoa no niasina melona anay ianao no nitahiranay tamin'ny famonram-ponao lehibe famonram-po izay tsy nataonao tapaka tamin'ny fiainanay isan'andro ka indreto izay tafita soa tratra izao taona 420 izao ity tokoa no alahady voalohany iaranay mpianakavin'ny finoana mivory eto an-tranonao ankehitriny misaotra anao Andriamanitro eny midera sy mankalaza anao izay manandratra anao izay fa Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra tsara sady mpanao tsara Andriamanitra masina indrindra tsy misy Andriamanitra toanao ary tsy misy Andriamanitra hafa-tsy ianao rery ihany na ny amin'ny lanitra ambony na ity amin'ny tany ambany ianao no derainay ianao no ankalazainay ianao no omena voninahitra Andriamanitro no ny famonjena sy ny fanafotana vitanao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay maty nombona teo amin'ny hazo fijaliana mba hisolo vonanay ao aminy sy amin'ny anarany no entinay manandratra ny vavaka izany eto anatrehanao ko mba raiso re fa vokatry ny molotra manaiky ny anaranao zany Andriamanitro amen. Mahazo toerana ianareo ry havana tonga eo amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ry havana aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hiranira voalahatra. Himbombavaka sika samy tokoa Jesosy no entinay mihira manandratra ny voninahitrao no ny amin'ny fatatraranay ankizy tanora izao taona vaovao 420 izao ko ankehitriny dia andray teny avy aminao tokoa izahay mba entinay amakivaky izany taona izany sokafo ny fonay amin'ny alalan'ny fanenao masina mba hiandray izay tianao lazaina aminay amin'ny anaranao raha teo ny vavanay toy izany mitenena Tompo amen. Mahazo toerana ianareo manonona trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika ho anareo ankizy sy tanora araka ny nambara tena mpiandohana dia mibanjina loha hevitra vaovao sika ny amin'ny hoe lehibe ny voninahitra Andriamanitra lehibe ny voninahitra Andriamanitra zany loha hevitra zany raha ankizy tanora dia mitarika ny saintsika mitarika ny fontsika hieritreritra sy andinika ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarana Andriamanitra ny amin'ny fahalebiazana Andriamanitra izany no sitomina ao anatin'izany loha hevitra izany ary ny soratra masina iray manontolo manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia samy manana ny fomba entiny anehoana zany maha izy azy an'Andriamanitra izany fa isika moa dia manana ny atao hoe mofinaina ny mpanao salamo no
ahitantsika ny mofonaina amin'ny tian'io ty araka ny tazy nahitantsika azy eo amin'ny salamo fa 4:70 ka ny andininy fa 4 no ahitantsika izany. Zao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mamirapiratra ianao sady be voninahitra miseho avy any amin'ny tendrombohitra fitohana. Amen. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra miseho avy any amin'ny tendrombohitra fitohana. Izany no anisany anankiray anehoan'ny mpanao salamo ny maha-izy an'Andriamanitra. Izany hoe lay voninahitr'Andriamanitra, lay lehibe, tsy vitany hoe lehibe fotsiny ihany fa mamirapiratra. Nefa koa tsy mamirapiratra fotsiny ihany fa entina anehoana fa lay Andriamanitra izay ivavantsika sy lay Andriamanitra izay inontsika dia Andriamanitra tsy zakan'ny mason'olona jerena fa mavesatra mihoatra noho ny masoandro. Fa raha misy olona mahajery ny masoandro fotsiny amin'izao dia izao mahajery an'Andriamanitra izy. Izany hoe mihoatra lavitra noho ny famirapiratry ny masoandro ny famirapiratry n'ilay voninahitr'Andriamanitra. Ka raha miteny ny soratra masina hoe mamirapiratra ianao sady be voninahitra miseho avy any amin'ny tendrombohitra fitohana dia izao hilazana amintsika fa ilay Andriamanitra ivavantsika dia mendrika ny ankofana, mendrika ny hitsahona, mendrika ny homemboninahitra satria Andriamanitra lehibe, masina, be voninahitra, manana ny toerany sy avo ary mitoetra amin'ny fiandriana, seza fiandrianana mamirapiratra. Izany raika izy no afatra ho antsika. Koa raha makivaky izao taona izao sika dia aoka ho taona hibanjinantsika ny tompo amin'ny fanajana sy ny fiankofana azy ilay Andriamanitra namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy rerany ny voninahitra, vao amintsika kosa ny asa ny fanahy masina, haizantsika mandray izany teny izany. Amen. Hivavaka sika. Misaotra anao zahay Jesosy noho ny amin'izany teninao izany izay hanambaranao aminay ny fahalebiazanao, ny famirapirantanao, ny voninahitrao izay efa niarahanao nanana tamina ray fony tsy mbola ary akory ny fanorenana izao tontolo izao. Izany dia hitaumanao anay mba hitsaoko anao, hiankohaka eo anatrehanao mandritra izao taona vaovao 420 izay nomenao anay izao. Koa aokary ny fahinanao masina hamenao anay, hitarika anay ho amin'ny fiankofana aminao Andriamanitra, ilay Andriamanitra be voninahitra sy fahefana ary mamirapiratra. Amin'ny anaranao raha teo no ivavahanay toy izany. Amen. Iaraka ivavaka isika ry havana. Misaotra anao zahay raha eo fa afaka amaky sy andray ny teninao indray. Deranao sy mankalazanao zahay fa ny teninao dia nanehoanao ny fahalebiazan'ny voninahitrao dia ny fahatsaranao rehetra
ilay famira-piratana manazava ny fonay. Ataovy mahita zava-mahagaga indray zahay amin'ny alalan'ny teninao miasa ty anatinay, ary mba ho babony amaminy teninao ny fonay. Ny fanamasinao any omba sy ameno, ny mpamaky ny teny, ny mpiaino, ary ny mpanomponao hitondra ny afatra manokana amin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo fa 170 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda, malaza eo amin'ny Israely ny anarany. Naoriny ao Salema ny tranolainy ary ao Ziona ny fonenany. Teo no nanapatapahany zana-tsipika manelatra sy ny apinga sy ny sabatra ary ny fiadiana. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra, miseho avy tany mitendrim-bohitra fitohana. Voababo ny mahery fo, reniky ny torimaso izy, ary samy ankona tsy nahetsika ny tanany avokoa ny olo-mahery rehetra. Noho ny teny mafy nataonao ry Andriamanitra i Jakoba, dia sorintory ny kalesy sy ny soavaly. Ianao no mahatahotra, ka iza no mahajanona eo anatrehanao rehefa miseho ny fahatezeranao? Avy tany an-danitra no nampandrenesanao fitsarana, raiky tahotra ny tany kasina. Raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany, fa ny fahatezeran'ny olona hideranao tokoa, ny fahatezerana sisa dia isikinanao. Mivoady ka efao ny voadinareo amin'ny Jehovah Andriamanitrareo. Aoka izay rehetra manodidina azy hitondra fanatitra ho an'izay mahatahotra. Manapaka ny reharehan'ny lehibe izy, sady tahotry ny mpanjaka ny tany. Hotoizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Matio. Matio 7:20, andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary ho faranana ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 5:10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Petera nanao taminy hoe, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka, dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'ny Israely 12. Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely 7 izay nanana ny loza 7 farany, satria ireny no ento mahatateraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro tao ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesika afaka tany bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tana ny lokangan'Andriamanitra. Ary mihirany fira Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izy nanao hoe, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy hankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ihany koa akeo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro novoana ny tempoly, dia ny taberina kely ny vavolombelona tany an-danitra.
Ary ny anjely fito izay nanana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly. Ary ny ravaka vatosoa madio sy mamirapiratra izy sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny anankiray tamin'ny zava-mananaina efatra nanomeny anjely fito lovia volamena fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra izay velona mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-patateraka ny loza fito nentiny ny anjely fito. Amen. Aminareo rehetra ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra na tratra ny taona 420 ary maniry koa raha maniry mba ho taona hiavaoza ny fanorantenantsika fiangonana ity taona ity hitomoditsika amin'ny fahavitriana eo amin'ny fanompoana ny tompo ary andrandransika hatrany ny mandrakizay n'Andriamanitra. Ny salamo fahena amin'ny fitopolo no eo ambany masontsika mandritra izao toroteny izao. Ary dia antenaina fa ny fanahin'Andriamanitra dia hitarika antsika hampahalalantsika ny sitrapony ary hizorantsika izany mba hiadanantsika. Salamo fahenina amin'ny fitopolo. Ity salamo ity dia tononkira izay noforonina taoriny nandresen'ny fiangonan'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra, ny mpanjaka Sankeriba izay nitondra ny firenena Asiriana, natanjaka dia natanjaka ka nandravarava firenena maro tany amin'ny taonjato fahafito na fahenina talohan'ny Kristy. Firenena tena matanjaka. Raha mieritreritra firenena matanjaka anankiray ianao dia mbola mihoatra noho izany satria nandrava firenena maro maneran-tany izany firenena Asiriana izany tamin'ny fotoan'andro. Hitantsika ny tantara iorenan'izao salamo izao amin'ny mpanjaka faharotoko fahasivy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faha-410 sy ny manaraka. Efa nandalo tamintsika voatsiela ny perikopa fa indray alina monja dia 5:20 5,700 sy 7 alina sy 1 hetsy no miaramila ny fanjakana Asiriana maty. Niseho ny famonjen'Andriamanitra. Izany moa ny atao hoe epifania.
miseho ny famonjena, fisehoan'ny famonjen'Andriamanitra. Niseho ny famonjen'Andriamanitra ary dia niariary ny heriny niaraka tamin'izay koa ny alehibeny ny voninahiny. Afatra anankitelo no ampitaina amintsika avy amin'izao salamo 470 zao, ary ny faefatra anampy azy dia fitaomanantsika mba hanolo-tena. Ny afatra voalohany dia ilazana amintsika hoe tokana Andriamanitra ka mihavana, tokan'Andriamanitra ka mihavana. Ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda, malaza eo amin'ny Israely ny anarany, naorina ao Salema ny tranolainy ary anziona ny fonenany. Teo no nanapatapahany zana-tsipika manelatra sy ny apinga sy ny sabatra ary ny fiadiana. Tokan'Andriamanitra ka mihavana. Voatonin'ato ny firenena anankiroa, dia Joda tapany atsimo ary Israely tapany avaratra. Izay fisarahan'ny fanjakana atsimo sy avaratra taorian'ny fanjakan'ny Solomona. Ezekia ny mpanjaka mitondra tao anatin'izao zava-mitranga izao ry havana. Tavaratra sy tatsimo fa samy ankonan'Andriamanitra ireo, tena tsy nifanaraka ireo. Saingy izao ambaran'ny soratra masina eto no hoe tokan'Andriamanitra fantatra ao Joda izy ary malaza eo amin'ny Israely ny anarany. Rehefa manome mamaky isika dia manangana ny fiadanana izy, naoriny ao Salema ny tranolainy. Ao amin'izay honenany no misy ny fiadanana, misy ny fihavanana. Ary ny fahatelo dia milaza hoe tapatapahany ny zana-tsipika, ny apinga, ny sabatra ary ny fiadiana. Izany no anambarana amintsika hoe ilay Andriamanitra sady Andriamanitra ny tatsimo, Andriamanitra ny tavaratra dia tsy momba ny aty sy momba ny aroa, fa mikendry izay iombonana, izay hihavanana, izay isin'ny fiadanana. Salema no tranolainy. Ilay Andriamanitra izay sady fantatra ao Joda no malaza ny Israely, dia Andriamanitra napatapaka ny sabatra sy ny fiadiana, tsy mila miady. Makaty ampiangonana sika ry havana, itony no karazan'ny trano ny fiadanana. Eto amin'ity toerana ity no hanonako ny fiadanana, hoy ny Tompo. Makaty ampiangonana sika, aty ny ataontsika hoe tranon'Andriamanitra. Makaty ampiangonana sika, aty no ahitantsika ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra, hiderantsika azy no ny fandresena. Fa makaty ampiangonana sika, mbola misy ny manao kibay ankelika, samy mpianakavy eto ihany, na mpianakavy ara-taranaka na mpianakavy ny finoana, tsy miady nefa ny kibay ankelika. Dia ao koa misy manana lolotra maly efa tamin'ny 7-20 mbola bataina ihany, hiditra amin'ny varavaram-piangonana ny lolotra maly amin'ny raikony be, eraka ny fo. Tsy izy zany. Ny tranon'Andriamanitra dia Salema, trano ny fiadanana. Ary rehefa ampiariny ity teny mpanao salamo ity, dia mitaonantsika tena anaiko hoe itony fiangonana itony ry havana malala no teny ny ozinina fanodinana ny fisaratsarahana ho tonga fihavanana. Itony tranon'Andriamanitra itony ny toeran'ny Salema, atonon'Andriamanitra ato ny fiadanana ka ahafahany tsirairay tsy manao hoe totondro mivokana ka manainga azy ny sisa, fa totondro mivokana mamahazy anjary-tanana mifandray. Aty amin'ny fiangonana sika ny kolokoloana sy tezain'Andriamanitra hiala amin'ny sabatra sy ny fiadiana amin'ny kibay ankelika, anolo
ny lolo-po ho tonga fihavanana. Antsona isika mba tena hoe hamadika izay mety fitaovam-piadiana na vava mahery io na fitaovam-piadiana tena mahery vaika arabaky teny ovay ho fangady ahavokatra fitiavany reny. Tsy afaka hovan'izany sika raha tsy miditra amin'ny toerana tahaka itony ary mihaino sy mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Tokan'Andriamanitra na iza isika na tavaratra ianao na tatsimo dia eo avoany Andriamanitra, na ambony ianao na ambany saintsainy fa Andriamanitra no avo indrindra. Tsisy afaka heritreritra ny tenantsika ho hiavaka isika fa andeha isika hiavana. Tsy miavaka isika fa ndao hiavana. Tokan'Andriamanitra ka mihavana, na tatsimo ianao na tavaratra, na kavana ianao na kavia, na atsimo ianao na andrefana, na ambony ianao na ambany, na avy any isotry ianao na avy any ampamarinana, ndao ndeha hiavana isika fa izany no anehoana ny mahatokana an'Andriamanitra. Mahita an'Andriamanitra tokana isika tia ampiangonana ary iray fijery, iray fisainana mba ho voninahitra Andriamanitra. Fa ny faharoa, mahery Andriamanitra ka maneke. Ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Ilay kilalao tenin'ny mpamorokira dia mahavariana tokoa, anehoana ny herin'Andriamanitra. Noho ny teny mafy nataonao eo amin'ny andininy fahaenina, noho ny teny mafy nataonao ry Andriamanitra Jakoba, dia sondritory ny kalesy sy ny soavaly. Andriamanitra amin'ny teny mafy, fa ny kalesy sy ny soavaly sondritory. Izany ilay herin'Andriamanitra, izany ilay fanehoan'Andriamanitra ny famonjeny. Eo amin'izay heverina ho mahery, mbola mahery Andriamanitra. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra, miseho avy amin'ny tendrombohitra fitohana. Voababo ny mahery fo, reniko ny torimasony izy, ary samy ankona tsy nahetsika ny tanany avokoa ny olo mahery rehetra. Mahery Andriamanitra, tsy mahetsika ny fahavalo. Amin'izao fotoan'izao ry havana dia malaza ny hoe nampantorian'ny mpandrova ny tompo-trano, dia tsy nahary izay ambonin'ny tany. Izany hoe ny fahavalo indray ny mampatory, ilay tamiana, ilay tafiana. Fa ilay fiarovan'Andriamanitra, ilay herin'Andriamanitra miaro dia nampatory ny fahavalo. Aza misalasala ny amin'ny herin'Andriamanitra ry havana. Efa nitantana ny vahoakany izy hatrany amin'ny andron'ny Ezekia mpanjaka, fa mbola mitantana antsika amin'ny tana maheriny koa amakivaky izao taona 420 izao. Jereo ny tanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro. Mpanjino ny voninahitr'Andriamanitra milaza fa tompony fandresena ny Andriamanitra ivavahantsika. Tsarovo ny tenin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 5 manao hoe ampanginanao ny fahavalo sy izay tahamala ratsy. Miatrika ny fiainantsika andavanandro, feno ady isika, ady isan-karazany, tena ady, fifandirana, fa ady amin'ny fiainana, amin'ireny rehetrareny, dia tsarovy fa mahery Andriamanitra. Ekeo ny heriny dia hiara-mandresy aminy isika. Ny fahatelo, hitsara Andriamanitra ka mietre. Manetre tena fa hitsara Andriamanitra. Ny andininy fahafito ohatra amin'ny fahasivy. Ny andininy fahafito ohatra dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ianao no mahatahotra ka iza no mahajana eo anatrehanao rehefa miseho ny fahatezeranao. Rehefa miseho ny fahatezeran'Andriamanitra, tsy misy anankiray na iza afaka hijanona, sa hijana eo anatrehan'izany Andriamanitra be voninahitra izany. Izany no ilazana hoe okare tsy hiavonavona eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Tena manetre tena
fandrika ny fiavonavonana fiheveran-tena ho zavatra eo anatrehan'Andriamanitra. Mahaiza maka ny toerantsika eo anatrehan'Andriamanitra ilay lehibe amin'ny voninainy. Asehoy fa araka ny soratra masina dia vovoka ianao, fa Andriamanitra no vatolampy. Araka ny soratra masina dia kankana isika kely sy bitika marefo, fa Andriamanitra no lehibe sady mahery. Araka ny soratra masina tsy azonao hidivirana dia diso isika ary ratsy, fa Andriamanitra no marina sady tsara. Misy olona tsy mety manaiky ny fahamarinan'izany tenin'Andriamanitra zany. Tsy mety manaiky ny tenin'Andriamanitra. Misy olona manaiky kanefa manampy hoe kanefa. Eny kanefa za kosa ne mba tsy diso zato isan-jato e. Anany 500 isan-jato dia anazy ny 500 isan-jato. Zany ny fisainantsika olombelona. Hitsara Andriamanitra ka mietreha. Zay ny 7 hatramin'ny 7. Ny 7 hoy ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany. Tsangana hitsara Andriamanitra. Ny takina amintsika dia fialana amin'ny fiavonavonana, ny fanetretena. Hitsara tokoa Andriamanitra. Esory ao anatinao ny avonavona, manana fanetretena ka ekeo ny fandaminany ny lalanao. Izory ny sitrapony arak'izay atorony anao. Fa naraoviana Andriamanitra no hitsara, tsy ajanona eo anoloana isika rehefa miseho ny fahatezerany. Hitsara Andriamanitra ry havana. Mety amin'izao taona 420 zao, mety amin'ny taona mbola tsy fantatsika, fa miomana hiatrika izany fitsarana izany amin'ny fanetretena. Esory ny avonavonao. Fa ny fahefatra dia fotoana amin'ny fanoratena, hitantsika miavaka eo amin'ny 9 ary voambolana mahazatra antsika sakisana lahady ao amin'ny raharaham-piangonana. Mivoadia ka efao ny voadinareo amin'ny Jehovah Andriamanitrareo. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nahatratra ny taona 420. Dia mbola mangataka amin'Andriamanitra ny maro ny hoe mba omeo an'izao na mba omeo amin'izao, mba ho tratriny amin'ny taona manaraka koa. Fa ity 9 ity ry havana dia tena tokony hampieritreritra antsika ny hoe ay tsy tokony ho maika hangataka isika, fa hametraka kosa fikasana tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Ivoady eo anatrehan'Andriamanitra isika. Hoe ivoady inona kosa ny mba ataonao. Raha ny soratra masina jerena dia efa vitan'Andriamanitra manontolo ny mombanao sy ny fiainanao. Ianao mieritreritra ny eto ambonin'ny tany ihany, fa nen'Andriamanitra averimberina trano, satria izany ny mahafiangonana ny fiangonana, dia ny mandrakizay akoatry ny tamaso. Ao mety mieritreritra hoe 520 indray dia mbola mangataka indray manaraka sy ny manaraka. Nen'Andriamanitra efa vita. Fa ianao antsona ivoady, inona ny mba ataonao amin'ny androm-pahavelomanao ho an'Andriamanitra. Hanompo an'Andriamanitra ianao, hitojo amin'ny fanarahany Tompo ianao, hamokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, mba manonona voady eo anatrehan'Andriamanitra. Zary Tompo Jesosy Kristy ataoko zao sy zao. Zany no fisainana kristianina ry havana. Tsy hoe mirary soa izay tsy ratsy ho azy hoe Andriamanitra ne atanteraka izay rehetra tokony ho anareo, tsodrano amin'ny soratra masina raha teo zany, fa amin'ny fiandohan'ny taona tahaka izao koa dia mba hirarisoa ny namanao, ny mpiara-mivavaka aminao, mba hitombo amin'ny fanorantenany ianao, mba havita be eo amin'ny asan'ny Tompo any ianao, fa tsy hoe hioty vokatra avy amin'Andriamanitra foana mba hamokatra koa, fa mba hamokatra koa ho an'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, tokan'Andriamanitra mihavana. Mahery Andriamanitra maneke, hitsara Andriamanitra manetretena. Ary avaozy indray ny voadinao amin'ity taona ity, dia tanterao mba ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka sika ry havana. Andriamanitro, misaotranao izahay noho ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao.
asehonao aminay tokoa fa ianao ilay Andriamanitra velona tokana ka te hampiray sy hampiombona anay. Ianao ilay Andriamanitra mpitsara ka mety mamaly izay rehetra mety ho faratsiana tonay. Ianao ilay Andriamanitra mahery ka mitaona anay hanetry teny ho natrehanao fa tsy hianki-po amin'izay rehetra mety ho herinay na tanjaka ay. Ianao ilay Andriamanitra mitaona anay mba hanavaozanay ny fanoratenanay eo anatrehanao amin'ny fanompoana. Tompo eo anoloany izany rehetrarehetra izany, eo anatrehany maha izy azy ianao dia miariary ny mahatsinotsinona anay, maha olombelona marefo sy malemy anay. Koa mitalao aminao izahay ny hery mba hahafahanay miara mandeha aminao, hahafahanay mihavana mpiarabelona aminay, hahafahanay manetry tena eo anatrehanao Andriamanitra, ary indrindra mba hahafahanay mandroso hatrany amin'ny fanompoana, amin'ny fanoloran-tena dia ho fanoloran-tena marina tokoa. Tompo, koa mamindra fo, mamela ny elokay amin'ny tsy fahatanteranay rehetra, ary avao izay amin'ny alalan'ny fahinanao masina ny toe-panahinay mba homendrika anao ilay Andriamanitra tianay, ilay Andriamanitra namindefa fampihavanana anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eny, aoka ho tsaroanay fa na inona mety ho ataonay dia tsy maintsy ho tsarainy izahay. Koa ankehitriny Tompo, indray toy izahay manondrika ny lohanay eto anatrehanao, mitady ny hanadiovana anay amin'ny ranao Jesosy Kristy, ka mba ho vita fihavanana aminao Andriamanitra eo ampamakivakiana ity taona vaovao 2024 ity. Izany no irenay mahatoky sy mino izahay, fa ianao Andriamanitra fitiavana ka hamaly anay ary hanasitrana anay. Tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Riavana malala mitsangana handray ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho antsika. Ho ny Tompo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako. Raha misy manota dia manana solovava amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy, lay marina ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina midy rano Tompo. Amen. Sambatra ny olona isa, avela ny erony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra
Sambatra ni olona izany tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy Riavana malala ny olona voavela elo koa dia sahy manambara ny finoana trin'Andriamanitra ko andeha isika io mpomapanahy hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana apôstôlika izay resantsika ny fiangonana manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesoa Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Verjiny nijalra nanapaka i Ponty Pilato nohombona tamin'ny hazo fijaliany maty ka naleviny nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any miavia ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonany olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana. Iombom-bavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray mpiana io, rainy amin'ny lalan'i Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy anay ianao. Misaotra anao izahay noho ny amin'ity fotoana ity indray, ahafahanay manatona anao, mamboraka eto anatrehanao izay rehetra mety ho mavesatra, indrindra mitalao aminao izay rehetra mety ho ilainay, hamakivakiana ity taona vaovao izay nomenao anay ho diavina ity. Ankehitriny dia mahatsiaro izahay ny firenenay, dia ireo mpitondra anay. Hitanao ao ankatoko ny fandraisana ireo olona izay hiandraikitra indray ireo ministera isan-tsokajiny avy ny fanjakana. Koa mitalao aminao izahay, ianao no hanomana olona araka izany ary indrindra mba eo ambany fanapahanao Andriamanitra ny fanendrena ireo tompona andraikitra ambony hitondra sy hanapaka indray izao firenena izao. Fantatray fa ianao ilay Andriamanitra mihevitra ny vahoaka malagasy, Andriamanitra mikendry mandrakariva ny sinin'ny fandrosoana sy ny filaminana. Koa mifona aminao izay Tompo, mpajereo ny vahoaka malagasy ary hiantrao miasa ao anatin'ireo mpitondra isan-tsokajiny, ireo fahefana samihafa sokajim-pahefana, na ny mpanao lalàna, na ny mpitsara, na ny mpanatanteraka. Miasa amin'ireny tompon'andraikitra rehetra ireny Tompo, mba hanana fo matahotra anao izy ireny ary hanana fanahy ny fitiavana sy ny fihavanana ary hampanjaka ny fahamarinana eto amin'ny firenenay. Izany raha teo no fototra afaka manandratra ito firenena ity araka ny teninao. Koa mahatoky sy mino izahay fa ianao Andriamanitra ilay mitantana sy momba manana ny hevitra hiverana n'ity firenena ity no hatanteraka izay kinasanao ka mba hanafaka ny malagasy amin'izao fantrana mangitsokitsoka izao, amin'izao fahasarana lalina izao, ka mba ho lohany fa tsy ho rambony ary mba ho ambony fa tsy ho ambany
ny vahoaka malagasy rehetra. Sitrakao mantsy ny hiainan'ny vahoaka malagasy sy hiantoka ireo arena sesehena nomena ho azy na ambanin'ny tany na antanity na ambany ranomasina matoky sy mino izay fa ianao no hatanteraka izany Andriamanitro eto amin'ity firenena ity. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao. Tompo, mba hiasan'ny fanenao masina ka ho tonga fanasina sy ho fahazavana hiaina eto anivon'ity izao tontolo izao anjakan'ny aizina sy ny faharatsiana ity ka ho fenonao ny fanahy fahasahiana hijoro vavolombelona marina na mora na misarotra. Izany no angatanay ho an'ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Ao ireo miatrika fizantoetra mamay. Tompo, amarin'ny teninao fa ianao dia omba anay tsirairay avy mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mivavaka izay ho an'ny FCKM dia ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tompo, ireo mpanomponao rehetra izay nipendrehinao isana andraikitra ao anatin'izany fiangonanao izany nampitandrina ny laika izay eo ambany fanapahan'ny fitarian'ny mpanomponao manomboka any amin'ireo birao mpiandraikitra foibe sy ny mpiandraikitra foibe eto amin'atrehanao Andriamanitra mba hotoloranao fahindrena sy fahasahiana ka hijoro fanasina sy ho fahazavana eto amin'ity firenena ity tokoa. Ho pitily izany ny antsonao ny fiangonanao. Mivavaka izay ho an'ireo mpanomponao manomboka any amin'ny synodam-paritany sy ny fitandremana tsirairay avy. Tompo, tolory fahaiza-manao ary fankahirezana avy amin'ny fanenao masina ny mpanomponao tsirairay avy. Jesosy, mety misy amin'ireny miatrika ady sarotra tononay eto anatrehanao mba hampahirezana ho azy ka anehoanao ny fahalehibiazanao sy ny voninahitrao ary omenao hery sy tanjaka ary indrindra fahasalamana ny mpanomponao tsirairay avy mba hiatrehana izany asa izay niantsonao ny olonao tsirairay izany. Mivavaka izay ho an'ity fitandremana ity indrindra amin'izao akatoky ny fanavaozana izao. Ireo mpanomponao izay misahana ny komity ny fifidianana apetraka mandrakariva eo am-pilatananao amin'izy ireo hanana ny herintsika sy tolotsaina mba hiatrehana izany asa izany handeha amin'ny fahamarinana araka ny sitraponao ary ireo mpanomponao izay fanantsonao ka nanan'olo-tena na izay natolotry ny olona dia ho fenonao ny fanenao masina araka ny sitraponao ka izay nofinidinao no ho mpiara-miasa amin'ny mpanomponao hanitatra indray ny fanjakanao Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fitorinany filazantsara eto anivon'ity fitandremana ity ary indrindra ho fitaizana ny finoany zanakao Andriamanitra dia miasa Tompo amin'izany setra izany. Petraka eo am-pilatananao ireo tetikasa rehetra izay napetraka mandritra ity taona ity mba hanehoana ny voninahitra ao Andriamanitra hitaomana ny olona ho amin'ny finoana marina anao Andriamanitra araisana ka ary masina ary indrindra ho fampandrosoana ny fiangonanao. Ko miasa ato amin'izao fitandremana izao ianao ary aoka iseho ny famirapiratry ny voninahitra ao Andriamanitra amin'ny olonao tsirairay avy. Mivavaka izay ho an'ny kristianina tsirairay avy. Ao Jesosy ny mety miatrika ady sarotra olana sarobahana mety tsy takatra ny sainay fa ianao mahita ny fiainan'ny zanakao Andriamanitra tsirairay avy isambaravarana isambatan'olona. Tompo, midira antsehitra aoka iseho ny voninahitra ny herinao ka nazovy miantoraka eo aminao ho andro aman'alina ka mitady sy mikatsaka ny herinao Andriamanitra manantena ny valim-bavaka mba heno ivavaka Andriamanitro ary valio vavaka izy ireny mba hasainy mijoro ho vavolombelona tokoa fa miantehitra aminao Andriamanitra velona izy le Andriamanitra azo ianteherana kanefa koa mitoky sy miantehitra mahazo antoka ny zanakao. Zany no vavaka Andriamanitra ho an'ireny mpanomponao ireny. Mivavaka izay ho anay rehetra izay mety marary eny lazon'ny aretina koa aza na aiza toerana misy azy mety any amin'ny hopitaly Toby
mety eny an-dalana na tonga eto ihany aza nefa marisarisa ara-pahasalamana. Tompo, mba raiso an-tanana ny aretin'ny zanakao rehetra, aoka hanana anjara fahasitranana avy amin'ny dia-kapoka netra tamin'i Jesosy Kristy zanakao izay Andriamanitro, ka kasio ny aretin'ny olonao rehetra mba ho sitrana sy ho salama. Apetraka manontolo eo am-pilatananao ny vina rehetra izay anana ny zanakao makivaky ity taona vaovao 2024 ity. Ianao no hatanteraka sy alavoraro zany Andriamanitro. Ianao ilay fantatray fa efa manomana zavatra tsara lavitra mihoatra noho izay kasaina isirin'ny fonay. Izany no angatanay aminao mba ho tovinao sy ho tanterahanao aminay zanakao Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'ireo rehetra izay mana manjo na moy avatiana sarakolona irery. Tompo, meo azy reny ny fanahy ny fampionona sy ny fampaherezana, hanana ny fiavaozana sy fanantenana vaovao ao aminao Jesosy Kristy, ilay fananganana ny maty sy fiainana. Tompo, ianao no hamafa ny ranomasolatsaka ary hampitraka ny lomo tanondrika, eny hanolo fifaliana ny alahelo ao am-po, hanasitrana ny fery vokatry ny fisarahana. Mafy aminay olombelona tokoa ny fisarahana manaina, kanefa mahatoky sy mino izay fa ianao momba ny mpanomponao tsirairay avy dia hahazaka izay rehetra mety hoe hampitondrainao sy asehonao amin'ny fiainany. Izany reny vavaka Andriamanitro, tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny evokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Bana ny mpitandrina mivady sy ny mpitandrina mizadrara mivady ankehitriny, koa asaina tonton Erika sy pasteur Lucien miaraka amin'ny vadiny mba hiroso ety amin'ny altara. Antsony ihany koa ireo mpikambana rehetra ao amin'ny bureau fiangonana, ny filohan'ny sampanasa fikambanana, ny filohan'ny vaomiera rehetra mba hiroso ety andateraka zany fampirabana izany. Amin'ny anaran'ny Tompo, ny masin'i Jehovah Andriamanitra ao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Deutéronomie 20:12 tapany 2. Izany ten'Andriamanitra izany no entina hirabananareo no zao taona vaovao 2024 zao. Dia engane ka ny Tompo tokoa no hitsinjo ny lalanareo amin'ny toerana rehetra izay ilainareo, amin'ny asa izay tanterahanareo amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Resaka mitsinjo. Zany mitsinjo zany ry havana, raha mitsinjo dia ny eo aloha no tsinjovina. Raha tratry ny aizina ianao amin'ny alina dia ny lalana eo aloha no tsinjovinao amin'ny jiro fanao am-paosy, fa tsy ny lalana ao aoriana. Dia tahaka izany ny fitsinjovan'Andriamanitra antsika. Ary raha tsaratsara raha ny jironao dia mahatsinjo lavitra izany jiro ampiasainao izany, fa raha varitsinjo dia vetivety dia lana. Tsy mahavita taona ny varitsinjo, fa ny fitsinjovan'Andriamanitra antsika kosa, indrindra ianareo izay mpitondra fivavahana, dia mandava taona hatramin'ny farany, hatramin'ny fiafarany. Dia engane izy ireo hitarika antsika amin'izany fitsinjovana ny lalantsika izany hatramin'ny farany. Dia misy fepetra nefa ry havana izany fitsinjovana ny lalana izany. Fitsinjovana ny lalana izay ataon'Andriamanitra antsika dia voalaza ao amin'ny Deutéronomie 20:12 ihany, fa ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo: Ary tiava an Jehovah Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva izay asainy io tandremana, dia ny lalany sy fitsipiny ary ny didiny. Rehefa tsy manaraka an'ireo didiny sy fitsipin'ireo zany ianao dia aza manantena hoe isy hitsinjo anao ve Andriamanitra. Fa noho ny fanarahanareo didiny, lalany sy fitsipin'ireo dia mitsinjo antsika Andriamanitra amin'izay ilaintsika rehetra, ary hitsinjo anareo ihany koa amin'ny fitariana ny vaongan'Andriamanitra mba anana izany fitsinjovana izany ane isika rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izao dia toram-bavaka anareo ny solitena iray ao amin'ny bureau fiangonana.
ivavaka isika ry havana. Jesosy ianao ilay Andriamanitra mamirapiratra sy Andriamanitra be voninahitra, kanefa Andriamanitra tena tia anay koa, dia ndreto izay manantona anao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Tompo, reto ny mpanomponao, ianao no nanome azy zao andraikitra makadiry zao mitondra ny fiangonanao, koa mivavaka izay ho an'izy ireo, pasteur Miarso mivady, pasteur Lucien mivady. Tompo, omeo azy ireo ny fanahinao Andriamanitra, ataovy ao anatiny, dia ilay fanahiny fahendrena sy ny fanahiny fahazavan-tsaina, ny fanahiny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahiny fahalalana sy ny fahatahorana anao Andriamanitra. Dia zany fanahy zany no hitarika azy amin'izay rehetra asa efa nataonao ao am-pony. Jesosy, apetraka aminao, efa fantatrao ny tetika asan'ity fiangonana ity ho amin'ny taona vaovao 2024. Raha tsy laza izay afa-tsy ny fisokafan'ny fiangonana isa-maraina, misy asa ao ambadika izany Tompo. Dia io ny mpanomponao ny amin'ny famelombelomana ny fanahin'ny fiangonana ho tanteraka araka ny sitraponao zany. Raha sendra reradreraka izy na tsy salama, ianao Andriamanitra no ampahery azy. Ataovy tsara hono Jesosy fa rehefa maniraka ianao dia manaraka koa, satria momba azy ianao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia ataovy tsapa ny isan'andro Jesosy fa ianao ilay naniraka no miaraka aminy ary tsy mba mahasaraka azy. Io ny ankohonana tsirairay avy Jesosy mba azoto hivavaka hifanohana amin'ny mpitandrina, ary izy ireo koa dia io anana fiainana ankasitrahanao ary andeha sy amo araka ny fanahinao Andriamanitra. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Dia misy ny marika hita maso solombody akoho zay atolotra anareo. Tsy mahavita taona nefa zany fa marika hita maso ihany. Dia mahirezadrina tompoko. Reto izay efatra mianadary avana matsiaro ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny fijoroanareo tao anatin'ity tontaona ity, ary dia mankasitraka ny Tompo ny amin'izany, mankasitraka anareo indrindra nanayko fitaovana teo am-pelantanan'ny Tompo, mampatsiahanay fa tena mitsinjo ny mpanompo izay nantsony ny Tompo. Ity ny soratra masina izay mandresy lahatra isan'andro raha vao mifo ao amin'ny Salamo 7:20, ny andininy 7 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Nahazo Tompo tao na havelomana sika, fa tsinotsinona raha tsy miaina amin'ny famindrampon'Andriamanitra, raha tsy miaina ny famelan-keloka omen'Andriamanitra isan'andro. Tsara no ny fahavelomantsika ny famindrampon'ny Tompo. Koa miteran'ny Tompo fa ny famindrampony no tsy lalandrisantsika. Tokony ho very sy hoelohana mandrakizay isika, nefa dia ho velominy hatramin'izao andro anio izao. Ary ny firariana dia mba ho kristianina, hiorina amin'ny finoana, hiaina amin'ny finoana, ary hizara ny finoana isika kristianina eto amin'ity fitandremana ity. Mananteny izay ry havana fa amin'izay azakazaka atao amin'ny fanompoana eto amin'izao fitandremana izao, dia ho voatefy ho kristianina miorina, miaina ary mizara ny finoana tokoa isika mpianakavy ny finoana eto amin'izao fitandremana izao. Ny fanantenantsika
dia apetratsika amin'Andriamanitra lay tompony fiangonana ary iorena ny fanantenana ao amin'ny Jesosy. Dia mitodika amin'izy mivady mirary soanareo ny amin'ity taona ity famaranana ny fiomanana mba ho fiomanana tsara andatanterahana asa tsara izany. Dia misaotra ny fiara-miasa. Ny fampitondrana manaraka ry havana dia hitodiantsika amin'ireo ray aman-dreny mpitandrina na ny vady na velany izy ireny eto amin'ity fitandremana ity. Eo ny mpitandrina, ny vady na velany mpitandrina Rakotondraibe Richard, mpitandrina ny sotro ronono teto amin'ny fitandremana. Ny mpitandrina raha maolo miaso solofom-vady dia mialatsiny noho ny fotoana maraikitra azy tsy manatrika izao fotoana izao. Eo ireo mpitandrina ray aman-dreny mpiara-miasa dia mpitandrina Ratolo-Janahary Honoré Augusta Mivady. Izay fantatsika mitondra ny kilasimandry ny mpiomana ao Ambatobevanja sady mpampianatra matianina ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Ary ao ny mpitandrina miandraikitra ny ankany ao Antsahamanitra dia mitandrina José Lala Mivady. Mampitondra fialatsiny ny vadiny mpitandrina avy ao Antsahamanitra. Endry havana ampifaliana no irahantsika misaotra an'Andriamanitra izay nitsinjo antsika nandava-taona iny 322 iny ary nampiditra antsika amin'izao taona 422 izao. Mitodika aminareo zoky ray aman-dreny mpiara-miasa eo tanimbolin'ny tompo ny fiangonana ary misolo tena mivantaneto ireto birao ny fitandremana. Manonona ny soratra masina izay efa aintsika tsy enjery tsara ao amin'ny Isaia 10:20 andininy fa 2:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ray aman-dreny ianareo kanefa zanak'Andriamanitra, matoki ny fiadidiny eo amin'ny fiainanareo, matoki ny fitondrany ny fiainanareo, dia izy no anontany ny zavatra ho avy. Aza mahita valiny mazava tsara isika ny amin'izany. Hitsangana isika fiangonana ry havana hivavaka. Misaotra Andriamanitra fa nilasa dia nombanao ireto ray aman-dreny. Na ny tongeto na ny tsy tongeto hatrany ampitan-dranomasina fantatrao izy ireny. Nilofo ny asa teto amin'ny fiangonana, nandany rondo, nandany ny hery ny tonga tamin'ny fisotron-dronono. Misaotra ny amin'ireo taona maro ny fandimbina mahafasany voa tsara teto amin'ity fitandremana ity. Misaotra ny amin'ny mbola fisiny izy ireo tao anivon'ny fiangonana. Mankasitraka anao koa ny amin'ireto ray aman-dreny mitantana ampahanasa eo anivon'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny amin'ny fanomanana mpitandrina, ny amin'ny fitantanana fanana ny fiangonanao. Tompo amin'izany rehetra izany dia mitodika aminao izahay ka mametraka azy ireo indray eo am-pelatananao, manontany ny ho aviny ao aminao ary indrindra manantena ny anatanteranao ny teninao manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ako ao adidiko ihany. Tsinjovy ny taranak'izy ireo zanaka na zafy zafiafy raha misy izany, ary apetraka indrindra eo am-pelatananao ny finoany mba hiorina tsara, iainany tsara ary ho zarainy tsara amin'izay mifanerasera aminy. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Petraka isika fiangonana dia manolotra ny solombodiako avy amin'ny fiangonana ry havana. Ho voninahitra Andriamanitra dia mijoreto ny tenako misolo tena anay izay no arabainareo teo. Ahitsika kely pasteur le tsy ao Ambatobevanja izay mipetraka fa taliana seminaire Ambavadin-tafo aho fa
fa tsy eo Ambatobevanja satria ma tsy misy tranona talehany mbavady mitafo ka dia tsy maintsy ao Ambatobevanja no mipetraka. Ka misaotra indrindra paster, misaotra anareo fiangonana miaraba anay. Ny tenin'Andriamanitra izay isaoranay anareo dia ty dia tena tiako mihitsy ty Tesalonianina voalohany toko 5 ty, ary tiako isaoran'Andriamanitra sady isaorana anareo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Izany tenin'Andriamanitra zany, izany afatry Paoly apôstôly, satria Andriamanitra nampiteny azy ho an'ny Tesalonianina, ho an'izany hoe kristianina Tesalonika, nefa ho antsika ihany koa eto amin'ny fiangonana. Mahafinaritra ny hijorontsika fiangonana eo amin'ny fijoroana vavolombelon'ny Tompo, eo amin'ny azakazaka masina, hamoty filazantsara manova tantara any Madagasikara. Tantara tsy azo ovana, fa ny zava-dratsy natao rehetra tany aloha no tsy atao intsony. Izay ilay manova tantara, ny tany aloha tsy azo novana izany. Fa ianao ankehitriny mamatatra ny tantara no tsy manao ny ratsy ary manao ny tsara, manao ny fahatsarana hatrany hatrany. Ka dia misaotra indrindra noho ny Frarentsoa arengany ka mba hijoro vavolombelon'ny Tompo sika isan'andro satria ivo isan'andro zany zao ty fiangonana ty mahefabe amin'ny asan'ny Tompo. Mirary soa nareo paster, dia miaraba anareo tsy teo montenako noho ny antony fantatrao-riany, fa dia mirary soa anareo mivady sy ny ankonanareo ahefabe amin'ny fijoroana vavolombelon'ny Tompo aritra amin'ny fitondrana zao fiangonana masin'Andriamanitra zao. Sotrorono ny eto raha teo ihany koa raha izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fitahiny. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho namelanao anay avita soamantsara, atratra soamantsara ny tafita soamantsara ny 324, hatratra soamantsara ny 424. Fahasoavanao nato izao anay ka hijoronay vavolombelonao tahaka izao. Dia matoky zahay izao fiangonana masina izay mitondra ny anaranao izao dia ho tahinao ary ambininao indrindrandrindra ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny ankonany sy ireo birao sy ny tompona andraikitra rehetra, diakonina rehetra, na ireo amperinasa na ireo voafidy afaka fotoana fohy. Dia matoky zahay fa hitany fiangonana manontolo ihany koa ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady tiana ny atso amin'ny fanompona masina no nakinana izany vavaka izany mankasitraka raha eo. Amen. Sotra tompoko. Ny mamarana ny fampitondrana dia ny fahatsiarovantsika ireo zokiolona eto amin'ny fiangonana na tratra 70 taona na mihoatra amin'izao 420 izao. Arak'izany dia mangataka antsika voakasiky ny fampitondrana mba hitsangana eny am-pitoerana ihany hotolorana soratra masina sy entina amin'ny-bavaka. Hitsangana ny 70 taona ny mihoatra fa isy soratra masina atolotra antsika ary isy vavaka ho antsika. Ao amin'ny bokin'ny Joba 2:20 andininy 2:20 raha tambatra mantsy dia manome 420. Joba 2:20 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ao amin'ny fotsy volo ny fahendrena ary ny faelavelona no azom-pahalalana. Amin'izany andin-tsoratra masina izany no itodian'ny fiangonana aminareo ka hitenena ny fiangonana hoe sambatra ny fiangonana manana anareo satria ao aminareo ny fahendrena. Sambatra ny fiangonana manana anareo satria itoerany fahalalana ny fotsy volo. Ary nay fa mihoatra noho izany ny fahasambarany taranaky ny reto ray aman-dreny mijoro reto manana an'izao ray aman-dreny izao. Fianarana ho an'ny mino ny faharetanareo teo amin'ny fanompona hatramin'izao taom-pahavelomanareo izao. Hianatra anareo ny zaza madinika, hianatra anareo ny ankizy, hakatahaka anareo ny tanora sy ny zatovo ary tena hijery anareo izahay ray aman-dreny zandrinareo.
mba samy aharitra tahaka anareo ioatra noho izany aza ary aharitra hatramin'ny farany isika dia tsarona marina aminareo ny teny hoe ao amin'ny fotsibolo ny fahendrena ary ny faelavelona no azo-pahalalana. Ivavaka isika. Sotranao Andriamanitra fa tsapanay tokoa ny alehibe ny fitiavanao, nanome ireto ray aman-dreny vavolombeny ny finoana sy ny faharetana teo amin'ny fanaranjy ianao, ny kolokolo ary ny kolokolonao tamin'ny filazantsaranao, tamin'ny fiangonana rehetra izay naleny indrindra teto amin'ity fitandremana ity. Tafatoetra ny fon'izy ireo ary ny fanahy no hira sy ankalaza. Jesosy miombona fosy fanahy izahay, mametraka eo ampelantanan'izy ireo ny fiainana manontolo, ny lasa no rakitry ny famondramponao, ny hoavy hotarianao amin'ny herim-pahasoavanao. Jereo manokana ny fahasalamany ary mbola hiavao indray ane ny fandoran-tenany ho anao, aharetany mandrakizay ao aminao. Tsinjovy koa ireo taranany, naizanaiza misy azy ireny hatrany ampitan-dranomasina any amin'ny faritany miara-mivavaketo, mba ho taranaka feno fahendrena ary mijoro ho zanakao Andriamanitra. Misaotra Tompo amin'ny anaranao no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havana. Izao dia anoloana anareo eny amin'ny toerana misy anareo eny ny tompona andraikitry ny fiangonana, anantitra ny fiarabana ary anolotra koa ny solombody akoho. Tsy hitsangana ianareo raha tsy efa mandalo eny izahay mba hitandrona ny fahavizanana na koa ny fahasalamana.
Hita teo ry havana dia ho fifaliana sy fiadanana ho antsika ary ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Mitahy anareo ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavana aminareo ny Tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavana aminareo ny Tompo ka manome anareo fiadanana. Mandiana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.